Fahalomerabantsika tsiraiavindray amin'ity alatsinainy fa 18 ny volana septambra ity, ary misosan'Andriamanitra isika noho ny fitantanany atsika tsirairay avy tratra izy ity andro ity indray. Mialohan'ny hidirantsika ny mofinainana io dia hivavaka isika. Ry Tompo-Andriamanitra eo, mbola velom-pisaoranao izay satria mbola nomenao ny fofinaina mahavela avy aminao. Misotro anao ihany koa izay mitaona anay hatrany hianatra ny teninao. Mangataka aminao izay mba mila ny fahadisoanay rehetra, ary koa hitari-dalana anay tokoa amin'ny alalan'ny fandraisana nyity teninao ity. Ho jiro manazava ny fiainanay sy ny antokom-piainanay tokoa ny teninao mba hitoeranay mandrakariva ny fahamarinana. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe anjina ny lanitra. Nalaina amin'ny Salamo fa 117:7 manao hoe madera sady malaza ny asany ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Amen. Tamin'ny nandraisana ny 12 no nanaovan'ny dingany voalohany teo amin'ny fandaminana ny fiangonana izay andraikitra ny asan'i Kristy eto tany aorian'ny fiakarana ho any an-danitra. Izao ny voalaza mikasika an'io fandraisana azy ireo io, manao hoe ary niakatra teo an-tendrombohitra hozy izy Jesosy ka niantso izay tiany ankeo aminy dia nankeo aminy ireo, ary nanendry 12 izy ho ao aminy sy hirahy ny toriteny. Amen. Topazo maso ane ilay toe-javatra mampihetsi-po hoe indro ilay anjinany lanitra hodidin'ireo 12 izay novidiany, efa hanokana azy ireo hanao ny asany izy. Ireto fiasana malemy no nitendreny hitondra ny famonjena eo amin'izay atratrarany rehetra azy amin'ny alalan'ny teniny ary amin'ny alalan'ny fanahiny. Faly sy ravo Andriamanitra sy ny anjely mibanjina an'io toe-javatra io. Fantatry ny ray fa avy amin'ireo olona ireo no amirapiratra etỳ an-tany ny fahazavan'ny lanitra. Fantany ihany koa fa nakoako avy amin'ny taranaka mifandimby hatrany amin'ny faharanjo ny teny lazain'ireo raha nijoro ho vavolombelona ho an'ny zanany izy. Tokony andeha ho vavolombelon'i Kristy ny mpianatra, hanambara amin'izao tontolo izao izay efa hitany sy reny taminy, ary natao ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra ho amin'ny famonjenan'ny olona izy. Tahaka an'ireo patriarka 12 mijoro solon-tenan'ny Israely ao amin'ny testameta taloha no hijoroan'ny apôstôly 12 ho solon-tenan'ny fiangonana kristianina. Nanomboka nandrodana ny rindrina fampisarahana nanelanelana ny jiosy, ny jentilisa sy ny toran'ny famonjena amin'ny taranak'olombelona manontolo i Kristy nandritra ny asa fanompona nataony tetỳ an-tany. Na dia jiosy azy izy dia nifangaro malalaka tamin'ny Samaritana, ka nanafoana ny fomba mampanao ny jiosy mikasika ny ovahoaka izay no amavony io. Niriny mpamonjy mafy ny amelatra eo anatrehan'ny mpiana ny fahamarinana mikasika ny fandrodanana ny hevitry ny fisarahana, ary nanelanelana ny Israely sy ny firenena hafa. Niriny ny amelatra eo anatrehany ny fahamarinana milaza ny voalaza amin'ny Efesiana manao hoe ahatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova amin'ny jiosy ny ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara. Izany teny izany ihany koa no entintsika hatramin'izao taranaka misy izao, dia ny mampisarasaraka ny mampiala ny hevitra izay mety mampisaraka ny olombelona rehetra fa iray ao amin'ny Kristy tokoa isika, fa tsy misy tokoa ny mety ho fiaviana samihafa, tsy lahara-pahamehana intsony ny fiko sy ny fiteny-pirenena izay samihafa, fa iray ihany mampitambatra antsika dia ny ran'i Kristy izay fanamonjy antsika tsirairay avy rehetra. Ka mamerina ao amin'ny tsaintsika indray ny fiambenana antsika androany, fa iray ao amin'ny Kristy isika dia ilay anjinany lanitra izay efa nampiray antsika ary nanala ny fampisarahana rehetra izay noforoany taranak'olombelona ary mbola misy, ka isika izay fanandrain'i Kristy dia aoka izay no lohalaharana eo amin'ny fiainantsika. Amen. Iray masina tsiran'Andriamanitra mbola misaotra anao izay izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa izay mijoro ho mpampihavana anay, ary koa
mijoro anay tondra ny fahamarinana rehetra. Mangataka aminao zay mba mboly zavatsoa mandrakarivo ao anatinay, mba hataparanay alavitra ny tianao ambara amin'ny alalan'ny teninao, ary koa mba handeha araky ny hitarihan'ny fanahinao anay izahay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.